jereo nefa mazava be eo Betlehemy mbola tsy nahita zava-trotro zao mihitsiny a. Mba mangina ry zandry a io lefa te atory. Jereo reo olona be da be reo e, avy amin'ny toerana maro samihafa be da be. Eritreretina eny resaka ataony zareo ao zao e. Eny e, mitovy ihany resaka mandeha ao, tsisy zavatra marina na de iray azy, raha tsy hoe laingangamy be da be ao. Na zany ara maniry teo any fotsiny ahy. Tokony efa kopy an'lary le zandry kely voateraky ty, tsisy zavatra mitranga milailay zany eo Betlehemy ao. Zany namataitra ny laisany. Jereo aza matahotra rahalahy isany, ilaza teny mafaly ho anareo aho, fomba mafaly no ambarako anareo. Teraka anio ao an-tanànan'i Davida ny mpamonjy dia Kristy tompo, ary izao no famantarana ho hitanareo: ahita zazakely voadidina laman-jaza ianareo, izay matory sy mandry eo am-pihinanam-bilona. Mila miaingitsika ry salama ka ny Betlehema sao dia zao ainganaingana. okaloha te ahoana reo ondry reo? Ty sy vakitsika aloha amin'izany ary le ty mpamonjy miteraka ho antsika aloha dia andao aloha any, velao eo fotsiny ireo ondry ireo. Avafy ty ry zalahy, tena avafy. Aleo hoe asiko maso kely mihitsy aloha. Kitana vaovao io e, fa tsy ty ve lefa nindrasantsika hatramin'izay, sa tsy marina ve zany hozy izy lisany? Tena zay avo mino fa teraka ilay mpanjaka avan'ny an-danitra. Tena ataovina nareo ny safidy lalako fa za aloha tsy maintsy mandeha an'io, jeran'io mpanjaka voateraky. Dahory hitondra fanatritsika ho azy volamena ohatra. Asitsika zava-manitra tsara indrindra manompofoana. Dia miora ihany koa satria tsy ho azy raha mbola mpanjaka. Andao ary hiala tsika e, sady efa miandry koa ny lalana fa mbola lavitra. Iaro antsika neny tompo eny an-dalana eny ralako. Azafady, andraso vetivety hoe. Azafady tompoko, aleo zay mba handeha fa mbola hitona ny zanakay handeha atolotra ao anaty Andriamanitra. Aleo any mba ho jereko fotsiny ty zanakareo. Eny tompoko, Jesosy no anarany. Efa fantatro io zazo io, izy ilay Mesia avy hamonjy atsika. Izy io ve?
izy marina ve tena faly nahita ity zazasarobidy enoe aho anareo zay eto misaora ny tompo indro ilay zanak'Andriamanitra hanavitra antsika. Tompo malalo afaka mandeha mpiadanana amin'izay aho. Indro efa hita maso ilay zaza aminao. Zazakely nisiany. Inona natorako avy amina zazakely. Nefa zazakely eny mitombo e. Sa tena mitombo aingana sa tsy zany? Inona natao amin'izany? Tena tsy maty lolo mihitsy ianao io fantatrao ve hoe iza ny anaran'ny ray aman-dreny misy azy io? Ary fantatrao ve hoe aiza nipetraka azy zareo? Le tsy sainy ty. Tonga soa ianareo avy any Antsinanana any. Miala tsiny, inona natindianareo aty Palestina? Tonga avy lavitra izahay. Tonga izahay mba hitady ilay terako mpanjakan'i Jiosy. Nahitakita avy any Antsinanana izahay nanambary izany. Tonga izahay akohaka eto anatrehany. Zazakely, ilay mpanjakan'i Jiosy tena vaovao tsara izany. Tena mahafinaritra. Ka miela. Hola tompoko, inona ny azoko atao anao? Inona ny anapiko anao mpanjaka? Ajaina mandrakariva ianao. Tsangana mitsangana. Ianao ve zavatra ny tetavin'ireto vahiny avy lavitra reto? Ilay Mesia an'i Jiosy, ilay teraka ho mpanjaka an'i Jiosy ve? Aiza moa zany niteraka io Mesia io? Ilay toerana, taiza moa no nasiko an'izay fandehan-javatra izay? Ngasa aloha aiza moa no nahitako an'izay zavatra izay eto velo satria eto tsy verivery ato anatin'ireto taratasy reto, tsy hitako mihitsy hoe aiza ny tena izy fa ny lontongo sy fanazavana lalaka tsy izy izay eny amin'ny testamenta taloha misy zazakely atao amin'ny bokin'i Isaiasa, bokin'i Jeremia, andraso hoe eto ambanimbany kely eto majerentsika io fa hitako Betlehema. Betlehema? Any no teraka ilay mpanjakan'i Jiosy ao tanàna kely a Betlehema ao akaikikaikin'i Jerosalema ao, mora hita kely. Saotra tompoko fiadanana ho anareo. Ndana ry namako, tetavy izany mpanjaka izany mba ahafahako koa mba mamangy azy dia mba ahafantaro anahy koa. Mankasitraka tompoko, fiadanana natolotra ho anao. Fiadanana koa anareo. Mpanjaka vaovao. Za ihany no mpanjakan'i Jiosy. Tena maneraka. Nahita nikitana teny ambony zahay, tena rahana hatreto. Aty ve ilay misy lelazainy mpaminany taloha? Tonga mankoaka anatrehany zahay tompoko. Eny tompoko, mandrosy ianareo. Jesosy no anaran'ilay zaza. Tompoko. Andriamanitra. Mpanjakako. Hitany zareo. Hoana moa ny tsy ho hitany. Fa manina ary zareo no vidy tamin'ny lalana hafa.
tena firaisana tsy komakoma amina mihitsy zao tena tsy raro mihitsy zao. Hitanareo tsara, minonareo anahy, zany dia tsy hoe lavelona eto amina mihitsy. Henonareo ve zany e? Zany zanaky Betlehem zany dia tsy maintsy ho vonoina ho faty. Vonoa izy, de mba azona antoka tsara hoe faty izy, de vonoy daholo ny zazalahy rehetra, vonoy daholo. Josefa mifoazy ianao. Mila mitsoaka makany Egypte ianao fa tamin'ny an'ilay zaza Herody. Ento ny zaza sy ny reny dia dala mitsoaka any Egypte. Ina koa ry zany nofo zany? Maria! Fa misy ino ry Josefa? Mila mitsoaka any Egypte tika sao dia zao. Rehefa maty Herode dia nisy anjelin'ny tompony Ise tamin'i Josefa tany Egypta tamin'ny nofy ary nanao hoe mifoaza ianao ary ento ny zazakely sy ny reniny ary makanesa any amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty ilay nitady ny zazakely sy ny reniny. Rehefa nifoy izy nitondra ny zazakely sy ny reniny ary tonga tao Israely ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy dia nakany Galilea dia no natao Nazareta ka mba hanatanteraka ilazain'ny mpaminany hoe atao hoe Nazariana izy.